Ampitomboana amintsika mandrakariva indray ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy eto amintsika ary dia faly miarabantsika rehetra indray amin'ity androany ity. Androany tsika hiresaka manokana sujet somary sensible anankiray. Miresaka vola sy harena. Hiresaka vola sy harena tsika androany a. Dia resakitsika hoe inona ny atao hoe fahombiazana, dia inona ny atao hoe fitahiana vokatry ny fahasoavana. Zay no resahantsika androany. Ao anaty tenin'Andriamanitra, ao anaty tenin'Andriamanitra raha hiresaka an'izany hoe resaka vola sy harena zany tsika, araka ny tenako hoe sensible be ity sujet anankiray ity satria ny tsy fahazoana tsara n'ity fampianarana ity, tsy fahazoana tsara n'ity sujet anankiray ity, mitarika fampianarana diso be dia be, dia na ao anatin'ny kristianisme zany na mitarika ny antsoina hoe évangile de prospérité, évangile de la prospérité, zany hoe ny filazantsara ny fahombiazana zany, zay hetsekilany, dia misy koa no mitohy ny évangile de la pauvreté, zany hoe ny filazantsara ny fahoriana. Zay zavatra roa samy diso ireo zavatra ireo. Rehefa averiko indray rehefa tsy azo tsara ty zavatra ity, dia mahatonga fampianaran-diso be dia be. Voalohany indrindra aloha ny zavatra tena mila azontsika ampifanoherin'ny kristianina foana ireto ny teny ao anaty tenin'Andriamanitra lasa ampifanoherin'ny kristianina. Ao amin'ny ohabolana 10:1-2 dia zao ny teny ao hoe ny fitahian' Jehova hozy izy mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Ny fitahian' Jehova ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Dia ao amin'ny psaume Salamo 127:22, psaume 127:22, zao ny teny ao hoe zava-poana ho anareo no mifomaraina sy ny alipandry, ka homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana. Zany nefa dia omeny ihany ho an'ny malalana ozy izy na dia matory azy izy. Zay zany aloha le teny anankiroa. Dia mifanohatra amin'io teny io, ampifanoherina amin'io teny io ny tenin'ny Paoly any amin'ny epistily nosoratan'i Paoly any a. Dia ny tenin'ny Paoly dia hoe ho anareo izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Dia miteny koa Paoly any amin'ny epistiliny any hoe fa zay ozy izy dia ny asany sasatra tamin'ny heriny ny asany sasatra tamin'ny tananay ozy izy Paoly. Dia ohatrany hoe lasa nisy zavatra mifanohatra ao anatin'le izy zany, dia samy misintona an'izay tiany ny kristianina. Ny baiboly nefa zavatra tsy mifanohitra. Ny tenin'Andriamanitra zany zavatra tsy mifanohitra. Ny fanahy masina tsy mampifanohitra ny soratra masina. Tsisy fanahy masina mampifanohatra soratra masina zany, diso zany. Fa ny problème ny compréhension an'ny kristianina le izy no diso. Aloha zavaiko tsara le izy. Dia samy misintona amin'ny fampianarana izay metimety aminy. Dia androany anazava tsara hoe ohatry ny ahoana zany hoe tena fiainana kristianina zany ny amin'izany hoe resaka vola sy harena. Satria sujet, mbola averiko indray, sujet sensible ho aty sujet anankiray ity. Sy ny resaka fahombiazana sy ny hoe fahasoavana. Fahombiazana sy fitahiana vokatry ny fahasoavana. Zavatra mila azo aloha dia izao. Vao nanomboka ny ao amin'ny Genesis dia misy olona anankiroa mazava tsara tao, prala. Mazava tsara ny teny tao. Nisy an'i Kaina, Kaan, dia nisy an'i Abel. Andriamanitra rehefa nanota i Adama sy Eva dia navoaka ny avy ao amin'ny saheteny Adama sy Eva. Dia rehefa mivoaka avy ao saheteny Adama sy Eva dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe aniry tsilo sy hery ho anao ny tany ozy izy, ary ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Arao tsara le izy a. Aniry tsilo sy hery ho anao ny tany ary ny atsembohan'ny tavanao no hinananao.
ny zavatra mila azo de izao, ary be de be ny kristianina tsy mahazo tsara n'ity zavatra ity. Iny tenin'Andriamanitra iny de ozona dikany hoe aniritsilotsoeroanao ny tany ary ny atsemboany tavanao no inananao, ozony zany. La preuve, rehefa nanao fanatitra Kaina sy Abela, tonga Kaina sy Abela nanao fanatitra, inona ny fanatitra naterin'ny Kaina? Fanatitra naterin'ny Kaina de ny vokatry ny tany, ny vokatry ny atsemboany, ny voalom-bokatrany. Raha jerena amin'ny saina tsy miangatra zany, amin'ny sain'olombelona tsotra, dinona kosa moa madiso an'izany, ny vokatry ny eforny, ny vokatry ny fisasarany, ny vokatry ny vokatry ny tany, vokatry ny atsemboany, vokatry ny asa mafy nataony no naterinao an'Andriamanitra. Dinona tokoa moa madiso an'izany raha jerena amin'ny sain'olombelona. Fa saingy diso le izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny antony tsotra, zava-boaozona no naterin'ny Kaina. Zay zany mila azo zay. Zavatra voaozona, le efa nytenenin'Andriamanitra hoe voaozona ny tany ozy izy no ny nataonao, aniritsilo sero anao izy, ary ny atsemboany tavanao no inananao. De zay zava-boaozona zay, izay no mbola naterin'ny Kaina teo anatrehan'Andriamanitra. Zay efa zavatra nozon'Andriamanitra, zay no mbola naterin'ny Kaina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany natonga fanatitsy Kaina tsy nakasitrahana. Zay ny antony tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitsy Kaina. Efa trany amin'ny Genesis zany, efa trany amin'ny fiandohana. Inona kosa ny zavatra naterin'ny Abela? Naterin'ny Abela dia ny voalohanteraky ny biby fiompiny, ny ondry. Voalohanteraka. Zany hoe rehefa nanao fanatitra izy, nisy rà nalatsany tao. Efa tandindona sahady ny fahasoavana, tandindona sahady n'ilay ràn Jesosy Kristy zay natao fanatitra. Tandindony ràn Jesosy Kristy natao fanatitra. Jereo tsara, zavatra tena incompréhensible amin'ny sain'olombelona zany hoe manatitra fanatitra kosa Kaina ny atsemboany, ny fisasarany, ny ezaka nataony no nateriny teo. De fa maninona kosa moa tsy akasitrahan'Andriamanitra, ohatrany hoe Andriamanitra aingra kosa zany Andriamanitra zany. Non. Andriamanitra izay nametraka mazava tsara fa voaozona ny tany no ny nataonao, aniritsilo sero anao izy, ary ny atsemboany tavanao ny inananao. Zay ozony zay, teo ambonin'izay ozony zay, ny fanatitra nataony Kaina, ary zay ny tsy nakasitrahan'Andriamanitra azy. Ny fanatitra ny ataony Abela kosa dia ilay tandindo ny fahasoavany, tandindo ny Jesosy Kristy voalohanteraky ny ondriny, zay ny nateriny. Zay aloha zany eo amin'ny Genesis mila mazava tsara, zay zany hoe efa hatrany am-piandohana zany de efa mazava zay zavatra zay. Mazava be zay zavatra zay. Aty aoriana kosa am'izay ary eo ny zavatra mila azontsika raha tena hoe kristianina tsika. Tadio tsara ry havana, ny fototra maha-kristianina mihitsy diso be ny fiteny hoe Andriamanitra zay tsy manampy, zay tsy manampy ny tenany, tsy tompoko. Na iza teolojiana afaka mandroso makeo izy miady hevitra amiko momba an'izany, fa tsy voasoratra ao anaty Baiboly zany, ary diso zany. Tsisy an'izany hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. Ny tena marina arany dia Andriamanitra tsy manampy zay mandeha amin'ny herin'ny tenany. Zay ny tena marina. Andriamanitra tsy manampy zay mandeha amin'ny herin'ny tenany. Andriamanitra na ianao ao ambany ozina, na ianao ambany fahasoavana. Tsy misy afa-tsy zay, tsisy lalana eo ampovoany. Na ianao eo ambany ozina, na ianao eo ambany fahasoavana. Zay ihany. Rehefa mandeha amin'ny herin'ny tenanao ianao, ny atsemboany tavanao, ny inananao, misy vokatra zay, fa saingy ozona izay. Ozona. Eo ambany fahasoavana ianao, ny herin'Andriamanitra. Miasa amin'ny alalan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko izy Paoly. Miasa amin'ny alalan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Andikan'izany de izao,
mila mazava aloha fa tsy ho takatritsika sy tsy ho azotsika ma tsy fampianaranyity raha tsy azotsika tsara aloha ny filazantsara somary ho azavaiko kely aloha alohan'ny anoizako an'le izy satria manjary lasa somary mety tsy ho azotsika mihitsy le izy tadiofa ny filazantsara de manondro mazava fa itsika olombelona dia very, itsika olombelona dia mpanota, itsika olombelona dia ratsy, itsika olombelona de tsy mahay afa-tsy miivo amin'ny tenatsika fitiavatena zany zay ny olombelona zay ny natura ny olombelona mpanota voagejan'izay ny olombelona voafatotry zay ny olombelona tsy afaka miala am'izay ny olombelona olona tia tena olona mpanontolo fo olona tafasaraka amin'Andriamanitra zay ny fototry zay vokatry zay zany de izay ny fahotana de itsika ny saraka tamin'Andriamanitra ao anaty fahafatesana tsika de ao anatin'ny fahafatesana koa ny ozony isan-karazany rehefa mandeha amin'ny herin'ny tenatsika tsika miivo amin'ny tenitsika ao anatin'ny fitiavatenitsika dia mazava ho azy fa mba ny ozontsika zany zay ny tena dikan'izay ary zay natongan'Andriamanitra ho tonga olombelona mba hamonjy atsika mba hamela ny helokotsika mba hanombo atsika hiaraka aminy eo amin'ny azo fijaliana mba hanome fiainana mandrakizay ho atsika ary mba haniraka ny fanahin'Andriamanitra ny fanahin'i Kristy mba ho velona ao anatsika ilay tenin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra ary io fanahin'Andriamanitra tsindriko tsara androany ho tsindriko tsara androany io Kristy velona ao anaty io dia personne io tompoko personne zany hoe misy personne mihitsy zany velona ao anatytsika zay personne tenin'Andriamanitra sy fanahin'Andriamanitra miaraka velona ao anatytsika misy personne vaovao anatytsika zay no mahatonga le raha misy olo amin'i Kristy de olona vaovao izy misy personne vaovao mihitsy ao anatytsika ary zay foana mahatonga na miteny hoe tena kristianina ny tena kristianina tsy hitako moa zay ilazana anazy fa toko mahitsy le teny ny tena kristianina de bipolaire ny tena kristianina zany hoe eo le faharatsiana fa eo koa le fahatsarana lay olom-baovao ao anatiny zay tena miavaka tsara mihitsy reo de rehefa manana Kristy velona ao anaty zany ny olona anankiray dia io fanahin'Andriamanitra sy tenin'Andriamanitra io ny miasa ao anatiny sy manosika anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataony ary eo am'izay no misaraka le lalana ny dikan'izay de zao io fanahin'Andriamanitra sy lay Kristy velona ao anatsika io tsy mahay manao afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra isika lay izao zay nateraka Adama nandova ota tao amin'ny Adama dia tsy mahay manao afa-tsy ny sitrapon'ny tenako tsy mahay afa-tsy mamotika mandrava manimba sy manakorotana ny manodidina satria zay isika olombelona zay fitiavatena io Kristy velona ao anatsika kosa de tsy mahay afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy mahay afa-tsy manompy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy de zay ny tena combat tsika kristianina zay ny tena vrai combat tsika kristianina satria miady reo natura anankiroa reo ao anatsika dika zany de zao iverina am'izay a le sujet nresako rehefa mazava amitsika zay iverina am'izay a am'ilay resaka vola harena fahombiazana sa fitahina ambany fahasoavana tadio tsara fa raha miteny ny tenin'Andriamanitra zay nivakitsika ao amin'ny oabolana toko 10 oabolana toko 10 zay nivakitsika teo a ny fitahian Jehova ozy izy no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampina izany ahoana azy zany fitahian Jehova mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampina zany ny dikan'izany ve zany a de mipetrapotsiny rehefa ohatra hoe manana ny Kristy velona ao anaty koa de tonga ho azy miraraka ho azy ny vola ohatra ny mana milatsaka avy any an-danitra de mandray vola ho azy a de matory fotsiny a ny salamo raha teo ny teny hoe zava-poana manareo izy izy mifomaraina sy ny alipanto ka homana ny anina azo amin'ny fahasairanana izany nefa de omeny any ho any malalany na de matory azy izy eo mibe mpandika vilana de rehefa aveo sison'ny olona ny kristianina hoe nanareo vavaka fotsiny de mila miasa ny vavaka fotsiny tsy mampanankarena fa mila miasa oui tsy mandahany zany mihitsy a oui tsy
tsy diso zany fa saingy zao no adino tady dio tsara fa ny asa rehetra rehefa tsy Kristy velona ao anatinao no manosika anao manao asa anankiray fa ny hery ny tenanao de mbola ao ambany ozony zay voaozona ny tany nono ny ataonao maniry tsilo sero anao izy ny atsemboa ny tavanao ny nananao tafiditra ao anaty ozontsika ary rehefa ao anaty ozontsika de ao anatin'izay ozony zay misy ny tebotebo tahotra fanahiny ny fitotototony isan-karazany ary eo no mahasamihafa ny zanak'Andriamanitra tsy zanak'Andriamanitra hoy samiasa tena manaiky ny asa tokoa ny asa no manome vokatra fa tadidio nefa fa izao ho an'ny zanak'Andriamanitra tsotra ny zanak'Andriamanitra de miasa ao anaty fitsarana tsy misy tebotebo tsy misy tahotra tsy misy ororo tsy misy fitaintainana tsy misy fitotototono ny zavatra resahako eto zavatra mpiainan'ny tompo hafa za tsy mitantara teoria za tompoko tsy mitantara teoria tsy haiko nareo zay mampianatra sasan'ireo fa ny anahy zavatra iainako ampanetretena ny ilazako za dia nomeny Jesosy fanomezam-pahasoavana mitantana orinasa fa raha mijerena eto zany nareo amin'ny andro amin'ny filo zao amin'ny 12 atoandro de tsisy atao ve na hoe tsisy asa de mampianatra eto de mizara tenin'Andriamanitra eto tsia fa zava-dehibe lavitra mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra ary mitsahatra eo ambonin'izay misy ny asa misy zavatra be dia be tokony atao fa sarobidy lavitra no mitsahatra eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra mialika eo ambany aliko ny tsy topo mialika eo ambany fiarofan'ny avo indrindra manana intimité am' Jesosy Kristy mitsahatra ao am' Jesosy Kristy aloha ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de manampy ho anareo ny zavatra rehetra tsy mandaingy Jesosy raha miteny an'izany lasa mampandainga an' Jesosy tika zany rare tena malaelo mihitsy rehefa mijery an'ireny fampianarana isan-karazany ireny tsy ampy mivavaka ny vavaka ny problème mantsy tsy azon'ny olona inona ny atao hivavaka ny vavaka de firaisana amin'Andriamanitra ahafahan'ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny alalanao ary mampiasa anao zay nge mivavaka ka tsy ilaina ahoana ny vavaka de tsy ampy ahoana ny vavaka tena raisy koa tena blasphème c'est vrai blasphème zany hoe ny intimité amin'Andriamanitra zany tsy ampy fa mila miezaka amin'ny herin'ny teny ianao zay vao misy fahombiazana misy famanana anankirenina ohatran'izany terme fahombiazana zany tsy ao anaty baiboly zany ny fahombiazana jereo daholo ny mpampianatra leadership sy ny mpampianatra momba ny resaka fahombiazana rehetra misy principe be dia be arahany ao misy règle be dia be de ho za ohatry zalahy andramo aloha dity folo arahana fa rehefa mbola tsy tanteraka reo ny dity folo de aza mamorona dity vaovao hafa mba oka fa le olona efa voafatotra de mbola fatorana amin'ny zavatra hafako ny fitsaharan' Jesosy Kristy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ampy sy feno ho amin'ny fiainantsika kristianina raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipandro ka homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana izany nefa de omeny any ho an'ny malalana ozy izy na de matory azy izy ny dikan'ireo hoe matory eto tsy hoe ndana mandeha matory maraina mandra-parivo ny andro de ndana mibonga boriky fotsy eo de miandry non tsy izay ny dikan'ilay teny fa izany de omeny any ho an'ny malalany na de mitsahatra azy izy mitsahatra miasa ao anaty fitsaharana ary io ny hitako tena problème zavatra tsy azon'ny kristianina mihitsy miasa ao anaty fitsaharana makanesa ty amiko ianareo zay miasa fantatra mavezatra etana zany manome anareo fitsarana jereo daholo ny fampianarana rehetra momba leadership mitotototo misy fotoana amin'ny resaka midala entrepreneur anamako sy ny ohatran'izany reo manaraka formation sy ny ohatran'izany ny entrepreneur ao ny mila
izy no matory alina indrindra ao an-trano, de izy no mifovo maraina indrindra, zany hoe tsy atory mihitsy a zany, atory amy 12 alina hijery compte de ifoa amin'ny enina maraina indray a, non tsy fiainana zany. Raha resaka volany anaovako an'izany za tsy hanao an'izany, ampy sy feno azy eo meny Jesosy Kristy ao anatin'ny fitsaharany, ao anatin'ny fitsaharany, mitotototo, mitaitaina, mitebiteby no ny resa-pola. Tsy fahoriana ve zany? Misy fiadanana ve ao anatin'izany? Misy fahasambarana ve ao anatin'izany? Any anatin'ny vakansa sarany mbola tsy mijanona, mbola miasa, mbola vakansa fotsiny, tena fotsiny any vakansa, fa ny saina mbola any amin'ny vola, any amin'ny orinasa, any amin'ny zavatra isan-karazany. Non merci zalahy, non, tsy fiainana zany, tsy fiainana zany, tsy zany le fiainana be dehibe ny prometiavan'i Jesosy ho anahy aloha. Hoy izy hoe zaho avy ananany fiainana ary ananany be dehibe. Zava-pona ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry, omana ny anina azo amin'ny fahasahiranana, izany nefa de omeny ihany ho an'ny malalany, na de ao anaty fitsarana aza. Dikan'izany de zao, ary tena mila azontsika le izy hoe raha mbola ao anaty ozona, raha mbola ao anaty ezaky ny tena, isaky ny mandeha amin'ny herin'ny tenitsika, mandeha amin'ny fisasarantsika, de tadio fa milatsaka ao ambany ozontsika. Zay tsy midika hoe tsy azo ninino tsika, oui, mandray karama tsika, mandray volo tsika, mety hanan-karena, oui, possible, mety hanam-bola, hanam-bola zavatra fa tsy hanan-karena, satria ny définition arena koa mantsy resaka hafa mihitsy, ny définition atao hoe arena tsy vola sy arena sy ny fanananao, tsy zany définition arena. Ny arena de Jesosy Kristy no arena. Mety manam-bola, mety manana nyity karaza, mety manana villa, mety manana tôbila, manana ny rehetrarehetra, fa saingy zao manam-pitsarana ve? Ny terme hoe fahombiazana, ny andrefesana anazy, ary zany tena anisan'ny tena mampalahelo anazy, satria manjary lasa tafiditra ao anatin'ny kristianisma le refina fahombiazana io. Tafiditra misy olona, misy ambodi tafiditra ao anatin'ny kristianisma, mampianatra fa afaka miaraka amin'ny fahombiazana sy ny tenin'Andriamanitra, tsy tompoko, tsy laviko marindrano, tsy misy fahombiazana zany afaka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy terme biblique zany fahombiazana zany, tsy terme biblique zany. Ary rehefa andrefy fahombiazana za rehefa aveo de ny vola raisiny, ny vola raisiny sy ny inona moa izy ty, ny abean'ny fananany ny andrefesany an'le fahombiazana, ny zavatra mamirapiratra ivelany. Azao ny mahavariana, ny olona mampianatra zavatra ohatran'ireny, vola be ny anazy no angatahany, vola be, manoatra lavitra noho ny prospérité. De za tena te hiteny, tsy tenin'Andriamanitra azo atao ny mampianatra zavatra ohatr'ireny, mody ampiana tenin'Andriamanitra, fa tsy tompoko, tsy fiainana, tsy fisainana kristianina zany zavatra zany. Ny kristianina tsy fahombiazana, ary ny fahombiazana zany, araky ny naveriko sy ny refesiko teo, refesina amin'ny vola sy ny zavatra isan-karazany zay ananan'le olona. Jesosy Kristy maimaim-poana ny zavatra nomeny ho atsika. Ny olona rehefa hampianatra anao izy zay, ty mba hafatra ty, nizaniza hampianatra anao ka hampianatra anao hoe resa-bola na resaka zavatra zany ka angata-bola aminao izy, de milaza izy fa kristianina, elao lavitra, elao lavitra. Fa Jesosy Kristy rehefa manome de maimaim-poana, maimaim-poana. Na izay ady hevitra amiko am'zany, olona manany ianao zay vao ameny Jesosy ianao zay vao mizara maimaim-poana. Olona efa nomeny Jesosy maimaim-poana ianao no afaka mizara maimaim-poana, fa tsy hoe io ny lasa ataonao fitadiavam-bola. Tena ilako tsiny, désolé. Dikan'izay zao ao am' Jesosy Kristy, ny fiainana kristianina, fitahiana, vokatry ny fahasoavana no iainantsika ao.
fitahiana vokatry ny fahasoavana. Lohany am'izany ry Abrahama. I Abrahama nge tsy vokatry ny fisasarany. Reo patriarka rehetrarehetra nge tsy vokatry ny fisasarany. Davidy zany eny tsy vokatry ny fisasarany. Tsy vokatry ny fisasarany. Tsy vokatry ny kajikajy. Ara-pomba fivavahana hoe manome kely an'izao de mahazo an'izao de manome an'izao de mahazo an'izao de calculenao hoe ho Andriamanitra. Non. Satria nietry na etry n'Andriamanitra eo, nietry teo anatrehan'Andriamanitra eo. Zay matoky amin'ny kely no manapaka amin'ny be. Matoky amin'ny kely. Olona mietry, olona mahatsapa fa tsy manana na inona na inona. Paoly ny tena zany, inona moa no inona ozy izy no anananao ka tsy niraisinao ary raha nandray any ianao maninona mirehare tahaka ny tsy nazo. Tsy misy na inona na inona eo amintsika. Na vokatry ny tsisy vokatry ny fisasarantsika. Raha tena kristianitsika, zavatra fahasoavana no menantsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy vokatry ny fisasarantsika. Azany mahadiso tanteraka ny hoe nandray de rehefa avy eo mba hanome an'Andriamanitra, fa izy ianao no hanome an'Andriamanitra, izy ny nanome anao ny zato isan-jato. Sao de diso hevitra ianao. Izy ny nanome anao ny zato isan-jato. De ny 10 isan-jato fotsiny ve no averinao any aminy. Izy ny nanome ny zato isan-jato. Izy ny zato isan-jato. Ny dikan'izany an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Eo amintsika ary zay no mahatonga hoe fitahiana vokatry ny fahasoavana. Fa tsy vokatry ny tsy azo ny fisasarana ampiny. Fitahiany Jehovah no mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiny zany. Afaka misasatra ianao, afaka mifofotra ianao. Raha ny tena marina nge zany tokony le doke reny anosy be reny ny tena manankarena. Reny ange misasatra, reny ane mifofotra. Le dokera milanja tsy haiko gony efa ho anaky 5 ny lanjainy eo ambony lohany eo. Fa maninona izy ny tsy manankarena. Fa mitovy am'izany ihany, be de be ny olona manam-bola fa miaina ao ambany ozona. Satria ny fisasarany io tsy voatery fisasarany vatana, fa ny fisasarany saina, ny afetsifetseny isan-karazany, zatra isan-karazany mampiasa saina. De lasa mampitaitaina, mampitebiteby, mampatahotra satria nahoana? Satria tsy matoky, tsy miorina eo ambonin'ilay fampanantenany Kristy. Tsy miorina eo ambonin'izay. Tadio tsara ravana fa ny fanan'Andriamanitra zay ao anatitsika. Zay niteneniko hoe personne tany voalohany, io fanan'Andriamanitra ao anatitsika io. De tadidio fa miasa io. Mamokatra finoana ary ny finoana tsy maintsy mamokatra asa. Tsisy kristianina tsy miasa izany. Mampiavaka atsika kristianina mbola vako teo. Miasa ao anaty fitsarana. Miasa ao anaty eo ambony miorina, miasa eo ambony finoanany asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Fa izao tontolo izao miasa eo ambony herin'ny tena, miasa eo ambony fatokisana ny herin'ny tena, miasa atosiky ny ozona, miasa atosiky ny fitiavan-tena. Zay no mahasamy hafa be anazy. Ny kristianina tsy mihinana ozona. Ho anareo, ho an'ny mpiara-miasa amiko mahafantatra tsara an'izany. Za tsy mihinana ozona. Za aza mpihinanana ozona. Fantatry ny ankizy tsara zany rehefa miresaka. Za aza mpihinanana ozona. Fa ny fahasoavana ao amin'ny Kristy. Fitahiana vokatry ny fahasoavana. Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony. Ny kristianina ny tena miasa fa ao anaty fitsarana. Zao tontolo zao miasa fantatra, mitotototo, mitebiteby, mitaintaina ary samihafa. Ny vola azo amin'ny fisasarana sy ny fitaitainana sy ny vola omen'Andriamanitra ao anatin'ny fahasoavana tsy mitovy mihitsy. Fa rehefa azonao amin'ny herin'ny tenanao io ka azonao amin'ny fitaitainanao de tadidio tsara fa tsy ampitsahatra anao mihitsy io. Ary zay le teneniko hoe mimpanan-karena nge ho ana ny vola, ny mpanan-karena vokatry ny herin'ny tena nge ho ana ny vola mitombo any amin'ny banky ara mampitaitaina anazy. Ny vola mitombo ara mampitaitaina anazy. Mitaitaina izy isan'andro hoe sao de midina, sao de milatsaka, sao de zao, sao de hoy, sao de
mametraka ny ty karazana question rehetrarehetra ty, fa ao amin'ny Kristy kosa tsy lany ritra ny fitahinantsika, tsy lany ritra ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy lany ritra. De androany te amerina antsika ao anatin'izay, Andriamanitra tsy manampy izay mandeha amin'ny herin'ny tenany, tady dio zany. Andriamanitra na ianao no miasa, de rehefa miasa ianao de ozy Andriamanitra hoe ndana re atao veloa, na ozy ianao hoe vizaka mitsatra, ianao Andriamanitra no miasa amin'ny alalako, de miasa fa miasa ao anaty fitsarana ao ianao le Kristy velona ao anatiko, ianao na ny fikasana na ny fanaovana de ianao miasa amin'ny alalako. Zay ihany ny lalana roa, mitsahara miverena amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy, de mitsahara ao amin'ny Kristy, ny voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Amen.